Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratrina izao anio izao. Faly dia faly tokoa mifankahita amintsika indray androany fotoana elaela kely indray tsika izay tsy nisy fandaharana. Be dia be ny sakatsakana maro samihafa ary androany ary dia tena hoe nisy fahatapahan-jiro naharitraritra dia ny orana mikotroka mafy dia mafy saorana ny tompo tafaverina daholo izany rehetrarehetra izany androany dia afaka manao fandaharana indray tsika androany. Miarabantsika rehetra manolina fiadanan'ny tompo amintsika rehetra n'aiza n'aiza misy anao amin'izao fotoana izao. Raha azonao atao dia zarao ny fandaharana satria lohahevitra anankiray izay inoako fa tena ilaintsika ny mahafantatra azy mahaliana ny maro koa ilay hoe ireo ora izay tokony hivavahantsika. Izay no zavatra izay ianarantsika androany ny amin'ireo mahakasika ny amin'ireo ora tokony hivavahantsika. Fa ny alohan'ny tena hanombohana dia iangaviana raha azonao atao dia zarao amin'ireo olona manodidina anao, zarao amin'ireo gropy misy anao satria tena ilaintsika ny mizara fahalalana satria tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ilaintsika ny mampianatra ny olona satria ataony ahoana ny fahalalana raha tsy misy mampianatra. Dia noho izany ilaintsika foana ny mizara mba tsy ho ditentsika, mba ho fanohanantsika ny asan'Andriamanitra, ho fampandrosoantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa tsika ao anatin'izany dia ilaintsika ny mizara. Tsy haiko hoe maheno tsara ve maheno tsara koa ve tsika rehetrarehetra. Tsy mila jerevana kely dia hanomboka ny fotoantsika amin'ity anio ity. Androany tsika no hijery ny tapany voalohany ny amin'ity lohahevitra hoe ireo ora fivavahana. Dia ho jerevantsika amin'ny manaraka ny tapany faharoa. Mandamina zavatra kely vetivety dia hiditra ao anatin'izay fampianarana izay tsika. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Hivavaka isika hametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra indray satria tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy misy ny fitarihan'ny fanahy-masin'Andriamanitra. Ilaintsika foana ny fanatrehan'Andriamanitra ary mba tena hoe mba ny fanapahan-dran'i Jesosy ny zavatra rehetra mba tsy hisy hanelingelina dia tsara kokoa tsika raha hitondram-bavaka aloha ny fandaharana mialohan'ny zavatra rehetra. Manasa tsika hivavaka ao anatin'izay. Raha eo misaotra anao indray izahay mankasitraka anao izahay Andriamanitra renay satria noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao dia omenao anay maimaim-poana tokoa ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny tontolo andro izay omenao anay, misaotra ny amin'ny fandaminanao sy ny fandrindranao fotoana rehetra indray. Mbola ahafahanay miara miombona mbavaka eto amin'ity anio ity, miara midinika sy mitafa eto manohy fahalalana indray. Androany Jesosy mangataka izay famindramponao ninona mety mampetipetina anay, ninona mety karazana hevitra mampisaraka anay aminao, ninona ireo karazana zatrana fahafafin'ny fahavalo mety mandoto anay, mety manarona anay. Ongoto izany androany, esorina dia vony amin'ny ranao Jesosy afa mangataka izay. Ery fanahy masinao hiasa aty anatinay tsirairay avy. Ianao indray hanokatra amin'ny masom-panahinay, ianao ny amianay fahatakarana, ianao ny amianao fahazavantsaina, ianao Andriamanitra ny hampahalala anay hanome révélation anay indray ao anatin'izao fotoana izao satria mangetaheta izay te hianatra ny fahamarinanao izay satria hoy izy ianao hoe raha fantatrao ny marina dia marina manafaka anao tsy ho andevo.
dia androany Jesosy raisindray ny sehatra. Aoka ny erisotra ho fanamasinao hiasa ho anay aminay eto, hiasa amiko izay mpanomponao ampiasainao, hiasa amin'ny fitaovana rehetra, hiasa any amin'ireo olona rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, na oviana na oviana izy Jesosy manaraka. Dia aoka ny erisotra ho fanamasinao hiasa any anatiny, hitondra fanafana, hitondra fanasitranana mba ho vonaitry ny anaranao. Misy andrata feno indray ianao amin'ity an'ity Jehovah Tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany tsika araka ny teneniko teo dia andinika lohahevitra vaovao. Lohahevitra izay efa nandrasany maro mihitsy izy ity, mbola vitsy dia vitsy tsika izao connecté, fa tena lohahevitra izay andrasany maro izy ity satria maromaro nefa nangataka an'izy ity amin'ny mesazy taty amiko aty hoe raha oviana isaorana ny tompo fa androany tsika izany dia hanomboka hanao an'izay fampianarana izay raha sitrapon'ny tompo dia tonga dia hanomboka tsika mba ahafahantsika mandamina ny fotoana mba tsy hijanona ela be loatra. Ny zavatra tiako marihana aloha izany voalohany dia izao hoe tsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia mila manaraka ny fomban'Andriamanitra. Izay aloha izany zavatra tiako tsipihana voalohany, satria hianatra momba na vavaka tsika, hianatra momba ny ora fivavahana, dia tiako ny manamarika an'izay hoe ilaintsika rehefa mivavaka dia manaraka ny fomban'Andriamanitra, manao ny vavaka araka an'izay itiavan'Andriamanitra anazy zany. Izay zany mila tena hoe fantatritsika aloha, satria indraindray ny olona mieritreritra hoe mivavaka fotsiny izy dia ampy dia izy manao izay tiany atao eo, fa Andriamanitra manana ny fombany, dia tsika mila manao ny vavaka araka ny fomban'Andriamanitra. Tahaka an'ireny hoe raha andeha ho any amina manan-kaja anankiray ianao dia misy karazana protocole tokony arahanao, izay no vao tafiditra ao amin'ny biraon'ny olona eo, dia misy karazana fipetra ohatr'izany koa rehefa hoe hanatona an'Andriamanitra tsika. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Hebreo 5:5-20 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fivavaky ny marina hozy izy dia mahery indrindra. Izany hoe rehefa tena mivavaka ianao araka ny fahamarinana, araka ny tiavan'Andriamanitra azy, satria misy koa ilay tenin'Andriamanitra hoe ary ny oloko izy dia ho avy ny andro izy ary ny olona izy dia nivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany hoe tokony ho araka amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, araka ny tiavan'Andriamanitra azy ny vavaka ataontsika. Izay aloha izany fanamarihana voalohany tiako tenena. Izany hoe io izany dia tsy vavaka tora-po, mifanohitra tanteraka amin'ny vavaka tora-po hoe taitaitra eo ianao dia hoe iny ianao andeha hivavaka, taitaitra eo ianao dia izay zavatra ao anatin'ny fihetseham-ponao izany no teneninao. Fa tiako tenenina hoe tsy tokony hiankina amin'ny fihetseham-ponao, tsy tokony hiankina amin'ny zava-misy ara-tsosialy, ny amin'ny olana ara-ekônomika, ny amin'ny zavatra manodidina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fiainam-bavakantsika. Fa tsika izany tokony hoe manana etaeta foana, manana azo atao hoe ino moa izany ny ilazako anazy, ohatrany hoe vie de prière stable, ohatrany hoe zavatra efa mipetraka foana, hoe na inona misy dia mivavaka ianao, na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao dia tena mifandray tsara amin'Andriamanitra foana ianao. Izay zany aloha zavatra tena hoe zava-dehibe tokony ho ataontsika. Izay tiako fanamarihana, satria ny tiako tenenina anao dia izao hoe raha taitaitra fotsiny, raha filana fotsiny no antony ivavahantsika dia izay mahatonga an'Andriamanitra teny hoe tsika dia anisan'ny olona mahantra indrindra hozy izy ny tenin'Andriamanitra, raha ny amin'izao fiainana izao ihany no ilantsika an'Andriamanitra. Fa ianao zany rehefa mivavaka dia mila mahazo toky mihitsy hoe hivavaka satria Andriamanitra efa tia taloha. Hivavaka dia hifandray amin'Andriamanitra satria tsy misy mahavita afa-tsy Andriamanitra, ary Andriamanitra no manome fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay, ny famonjena ny fanahintsika, any izany aloha ny tena tokony voalohany, satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe arakaraka ny hitahiana ny ara-panahintsika no hitahiana ny ara-nofontsika. Dia tena rehefa milamina tsara ny ara-panahintsika, milamina tsara fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia izany miteny ianao milamina ho azy ny ambony rehefa avy eo.
io zany no fanamariana tiako tenenina ary za tena te-hiteny andreo mpanompon'Andriamanitra namana satria be da be zany amin'izao fotoana izao lasa ohatry ny hoe lasa évangélisation de prospérité satria ny olona tery ao anatina fanitrana ao anatina olana ara-tsosialy ara-bola ara-ekônomika isan-karazany dia lasa ohatry ny hoe iva ny olanao iva ny fiainanao vahaolana magaga tena manao an'izany mihitsy Andriamanitra fa te-hiteny amintsika hoe raha izay fotsiny no tena antony ivavahantsika sy anatoanantsika an'Andriamanitra dia za miteny ianao tsy haharitra tsy ho tsara ny fifandraisanao amin'ny Andriamanitra satria lasa karazan'ilay antsoina hoe kristianina intéressé zany tsika sy ianao dia rehefa azo ilay valim-bavaka dia lasa ilay olona rehefa avy eo tsika mpanompon'Andriamanitra mieritreritra hoe izay ny fomba hisintomantsika an'ilay olona nefa raha vao azo ny valim-bavaka dia lasa ilay olona rehefa avy eo fa mila tezaina zany ny olona hoe anana fiainam-bavaka stable anana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra stable ka na inona zavatra misy mitranga dia za hoe hifikitra aminao aho Jesosy tsy ala aminao zany satria fantatro fa ianao n'Andriamanitra famonjena fa tsy hoe rehefa misy zavatra mafinafinatritra anahy ilaiko dia izay mitady an'Andriamanitra na voadona mafy dia mitady an'Andriamanitra fa tsika ry havana mila mizatra hoe mila manana fiainam-bavaka tena hoe stable izay zany tena zavatra tiako homariana mialohan'ny hidirantsika ao anatiny ty aloha hevitra momba ny ora fivavahana ity ny tanjona manko dia zao hoe ampianatra antsika hivavaka izay mihitsy ny tanjon'ity fandaharan'ity satria efa tsy haiko hoe taona maromaro ihany manao asan'Andriamanitra dia misy zavatra tsapako zany hoe ny olona indraindray manana firohana tendance ohatry ny hoe hiankina amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia mitady dia hitady amin'ny pastera dia hitady lasa miankina dia mieritreritra hoe tena tsara kokoa ny olona raha ohatra ka ampianarina hoe ahoana ny fomba hananany fifandraisana lalina manokana amin'Andriamanitra raha ianao zao manaraka ny fampianarana foana izay ataoko hatramin'izay dia tokony manomboka miorina ny ara-panahinao manomboka matanjaka ny ara-panahinao ary dia lasa ianao indray manomboka mitaona ny olona manodidina anao lasa fanilo miampita ilay izy satria izay mihitsy ny tanjona hoe mba hananana fifandraisana lalina manokana amin'Andriamanitra ny tsirairay avy tsy miankina amin'ny fiangonana tsy miankina amin'ny pasteur za tsy miteny hoe tsy ilainy ireny tena ilainy ireny tena ilaina ny fiangonana fa hafa mihitsy hoe enao manokana manana fifandraisanao amin'Andriamanitra fifandraisanao lalina amin'Andriamanitra izay no mantonga hoe hianatra tsika androany ny amin'ireo ora tokony hivavahana satria raha te hifandray lalina amin'Andriamanitra tsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe mifankazara mitsitoa ianao dia hiadana ary izany ny hevinysoa aminao dia ilaintsika ny mahafantatra hoe inona avy amin'ny firy avy ireo ora fivavahana ora fivavahana hozy izy tsika satria tsika kristianina dia mila manaraka ny fanaon'i Jesosy mila manaraka ny fanaon'ireo apôstôly satria misy zavatra lamina efa napetrak'Andriamanitra misy karazana référence efa nisy dia manara-dian'i Jesosy zasy ianao dia mila mijery andrenitsika afatsika mahomby kokoa satria ny zavatra rehetra na dia ataoko hoe na io anjara fitenina sy valim-bavaka antsika eo misy efa fotoana apetraka an'Andriamanitra voarindra hoe rehefa zao dia misy an'izao rehefa zao dia misy an'izao dia raha dia fotoana zany tsika indraindray dia lasa mampime any moa ilay fomba fitenin'ny olona hoe ohatra ny hoe tefa-tsofina mahazo faladio izy misy fitenina zany ohatra ny hoe tena mifandikana tsisy lasa diso zany lasa tara ohatra ny hoe mampime izay fiteny izay fa indraindray zany tsika lasa ohatra ny hoe lasa tara tsika rehefa avy eo fa ny tena tsara zany hoe manaraka ny fotoana araka ny fotoana napetrak'Andriamanitra misy karazana ora izay apetraka an'Andriamanitra dia mila manaraka andreny tsika araka ny nataon'i Jesosy araka ny nataon'ireo apôstôly tahaka an'izany hoe ohatra ny hoe tsetratsetra tsy aritra fotsiny izao ohatra ny hoe tahaka izany koa izao ny resaka batisa
dia raha kristianina antsika dia mila mijery hoe ohatry ny ahoana nanaovan'i Jesosy mibatisa, ohatry ny ahoana nanaovan'ny apôstôly mibatisa. Misy zavatra tahaka izany zany mila jerevantsika, fa tsika tsy hanao hoe ambony fotsiny hoe izao miarrange anay izao mahafinaritra anay izao noatra metimety aminay, fa mila mijery foana zany tsika ny référence biblika ahafahantsika mahomby kokoa ao anatin'ny sehatry ny fanompoana an'Andriamanitra, ao anatin'ny tontolony ara-panahintsika sy fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Io io resaka ora fivavahana io dia misy mystera io. Tahaka izany efa nampianatra antsika hoe ahoana ny ahafantaranao raha misy olona mamosavy anao, raha anisan'ny olona victime nasa famosavina ianao, fa Andriamanitra ary havana mamoa anao ao anatin'ny torimasonao amin'ny alina. Dia jereo fa misy fotoana andro misesisesy ianao, même heure anao mifoha foana, mandra-patakaranao hoe tokony mivavaka ianao amin'ny ora io, fa tao anatin'ny ora io nisy zavatra nataon'ny olona mahakasika anao izay anisany mbola mibloqué fiainanao. Misy karazany zavatra ohatr'izany ao anatin'ireny ora ireny izay mbola ho jerevantsika amin'ny atsipiriany ao anatin'ity fandarana ity, izay hanomboka tsika androany fa tsy ho mbola ho vitantsika androany ity fa mampahery anao hoe raha azonao atao dia midira ao anatin'ny gropy dia amin'izay ianao mahafantatra rehefa hoe misy indray ny fandaharana ahatonga anao tsy ho tara. Ao amin'ny salamo jerevantsika voalohany ao amin'ny salamo 121 ny andininy 420 salamo 121 ny andininy 420 dia miteny an'izao hoe impito isan'andro izy no isaorako anao noho ny fijipika ao marina. Izay ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra, impito isan'andro dia hijery ny amin'ireo hoe impito isan'andro. Inona avy ireo ora impito isan'andro ireo? Jesosy rehefa talohany anomboana azy, efa madiva ho samborina izy voasoratra ao anatin'ny Matio 9:20 ny andininy 7 iny manomboka aty amin'ny 5:30 dia natsiaro nangororo ny fanahiny, tena ory ny fanahiny satria tena efa akaiky ny andro hamononana azy, tena efa tsapa ny fanahiny fa ny rany ny atsemboany lasa raty ao anatin'izay. Dia teny tamin'ny mpianatra izy hoe andao nareo izy mba hiara tory amiko hivavaka. Dia teo moa mpianatra hitany hoe natory dia hozy izy hoe dia tsy mazaka ny miaro tory amiko na dia ora iray aza ianareo, miareta sy mivavao izy mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Misy ora efa voafaritra ny tokony hivavahantsika, misy karazana ora izay ilaintsika ny mivavaka, ary Andriamanitra Jesosy dia tena miteny mihitsy hoe mila mivavaka tsika, mila maharitra mivavaka tsika mba tsy hidirantsika amin'ny fakapanahy. Ao anatin'izay dia hijery ary tsika, hozy izy Jesosy ato anatin'ny Jaona 2:1 dia miteny izy, lasa aloha za koa mba hijery ny baiboliko ihany. Jaona 2:1 andininy 7 sy ny 10 dia misy an'izao hoe Jaona 2:1 ny andininy 7 sy ny 10 dia Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro, tsy 12 va ny ora mandritra ny indray andro. Izao aloha tsika dia hijery hoe amin'ny firy avy ireo ora
izay voalaza ireo hoe 12 ora ny ora amin'indray andro. Izay aloha ny hijerevantsika amin'izao fotoana izao. Dia avy eo tsika hijery hoe aiza ho aiza amin'ireo ora ireo le hoe impito isan'andro no ivavahako aminao. Ary io dia zavatra efa fanao hatramin'izay. Efa fanao ny hatrany amin'ny testamenta taloha io zavatra io. Raha ohatra fotsiny zao hoe hitantara amintsika ohatra anankiray, Elia rehefa nifanandrina tamin'ireo mpaminany Bala. Rehefa nifanandrina tamin'ny mpaminany Bala izy, io tantara io dia voasoratra io tantara io dia voasoratra any amin'ny mpanjaka voalohany 7:20 dia anty amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia misy soratra hoe ary noho ny mitatao vonana ny andro ozy izy dia ohatriny hoe mbola nirangitiny Elia ireo mpaminany Bala ireo hoe na dia efa nitsidika aza ny andro tonga aloha mitatao vonana dia mbola nitarihany no hoe foazy hoe sao dia matory ny Andriamanitra anareo atsotsoe aloha dia nitaritiny foana ny fotoana satria maninona fetsy Elia jerevany tsara hoe kadreny tsara hoe ny fotoana idirany ao anatiny fotoanany fanatitra ariva. Vakio tsara nge io tantara io ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:20 manomboka ao 7:20. Nalefa ny meloa aloha mpaminany Bala, nandeha nanomboka maraina, nandeha ny antsoantso teo, dia tonga ozy izy mitatao vonana, ary rehefa mitatao vonana ny andro dia mbola niteneniny ihany hoe atsoy foazy hoe sao dia mba niavela ny Andriamanitra anareo, sao dia mba natory ny Andriamanitra anareo. Kanefa izy mahafantatra ny sekre, ny taritaritiny le fotoana mandra-pahatonga ny fanatitra ariva. Rehefa tonga ny fanatitra ariva, zay izy vao niditra amin'izay. Satria fantany fa ao anatiny ora fanatitra ariva io no manomboka misy ny fanatrian'Andriamanitra. Satria fantany fa ao anatiny ora fanatitra ariva io zay efa ora mampifamatotra amin'Andriamanitra dia eo Andriamanitra no afaka miasa. Dia ilaitsika zany ny zavatra ohatran'izany riavana, satria misy mistera ao ambadika an'ireny ora ireny. Dia izay foana nge ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny olona noho ny tsy hifampiny fahalalany. Ohatran'izany zao raha ny olona variana izy ny ora efa dify be da be nefa zavatra mitranga ao anatin'iny. Fandroantsika tena hoe ezaka hianatra ary tsy androany ihany fa itoy mbola itoy ty fampianarana ity satria tsy ho vitantsika androany. Fa izao aloha tsika dia hijery hoe ohatry ny ahoana ireo ora mandritra ny andro. Ireo ora mandritra ny andro no jerevantsika. Ny andro dia manomboka amin'ny 5 maraina. Manomboka amin'ny 5 maraina ny andro. Dia ny atao hoe première heure zany dia amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 maraina. Amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 maraina ny antsoina hoe première heure. Io ao anatin'io première heure io zany le ora tokony ivavahantsika, anaovantsika vavaka maraina. Tokony kadrenao zany ny vavaka ataonao maraina tafiditra ao anatiny amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 maraina. Io ny ora tokony ivavahan'ny olona rehefa maraina. Io ny ora tokony isaoranao an'Andriamanitra. Io ny ora tokony anandratanao an'Andriamanitra. Io zany tokony organizena tsara io fotoana io. Jereo hoe ohatry ny ahoana no mapety fa raha azo atao dia tokony mpianakavy no miaraka dia mivavaka. Mila mitsangana ny altaran'i Jehovah. Mila miara-mivavaka amin'ny mpianakavy amin'ny maraina. Io no fotoana amtehanao ireo zavatra rehetra izay nataon'ny fahavalonao tamin'iny alina. Be da be ny zavatra nisy nitranga tamin'iny alina dia anjaranao mamotika sy mandravan'iny ao anatin'io vavaka maraina io. Anjaranao mamafa an'ireo karazana loto, ireo zavatra nafafafon'ny fahavalo teo amin'ny fiainanao tamin'iny alina. Amin'ny fotoana io ianao, ao anatin'ny ora io ianao no mamotika sy mandravana ireny nofo ratsinao rehetrarehetra ireny.
dia mamatotra ny fanaratsy rehetra ny rana ao ambadika an'ireny, dia roanao ireny miala eo fiainanao, dia miantso indray ianao fanambinana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronome 1:20 toko 1:20 rehefa nanafatra ny zanak'Israely izy hoe rehefa tonga any amin'ny tendrombohitry ny Gerizim ianao izy dia izao miakary eo an-tendrombohitra. Rehefa tonga any ianao izy dia vao maraina dia miakary eo tendrombohitra, dia hozono izy le tendrombohitra Gerizim, fa hozono izy Ebala. Le amin'ny maraina iny zany ianao no manao an'izany. Ozy izy Andriamanitra rehefa mifandahatra tamin'i Joba Andriamanitra. Jerevy ngany amin'ny Joba tsy tadidiko intsony misy an'izy, ale aty amin'ny faraparany efa Andriamanitra sy Joba mifandahatra iny, mety 7:30, 7:40, 1:20, 2:20, dia misy telo ohatr'izao hoe moa va efa nandidy ny maraina ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, moa va efa nandidy ny maraina ianao ao anatin'io première heure io ianao amin'io no mandidy ny maraina. Tadidrio ry havana fa zasenao olona manana fahefana, tonga dia tenenao amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ireo karazana fanaratsy rehetra ny rana amin'ny alalan'ny élément naturel, tsy ambilina, tsy anakely, tsy anapahefana amin'ny fiainako izany. Mandidy anareo miala amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Mila mandidy an'ireny ianao, mila manozona ny asan'ny Satana sy ny mpanompony rehetra ianao. Ao anatin'io première heure io ny anaovantsika an'izany. Ao anatin'io première heure io tsika no mandamina fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mametraka ferom-pelantanan'Andriamanitra ny tontolo androntsika. Ao anatin'io première io koa le ora izay tena hoe andraisantsika vaovao mafana. Ao anatin'io première heure io manomboka amin'ny 5 sasany hatramin'ny 7 maraina io le fotoana andraisanao ny anjara voateny izay manin'Andriamanitra ao anao. Satria tadidrio tsika matory amin'ny alina, dinio anie manodidina anao, fa maninona ianao matory amin'ny alina. Mifo maraina ianao madio ny rivotra, mifo maraina ianao madio ny rano, mifo maraina ianao tena hitanao misy zavatra vaovao, rivo vaovao. Satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mba rendremana na matory. Izasindray ozy Jesosy dia miara-miasa ary miasa mandraka kehitriny. Miasa reo amin'ny mandritra ny alina reo miasa ary manomana zavatra ho aso anao ho vatantsika indray rehefa maraina ny andro. Le fotoana première heure iny no fotoana andraisantsika indreny. Dia rehefa ao anatin'io première io zany ianao mangataka hery ianao, tena hoe avozy diovo ny fonao, esoro ny loto rehetra. Raha misy olana eo mpianakavy mifamela heloka ry havana, dia tena hoe mifankatiava, tena hoe mifamela, dia diovy amin'ny rano Jesosy, dia raiso ny herin'Andriamanitra, omeo ny herinao a Jesosy andraisako ny anjara voateny rehetra izay ny maninao andray androany amin'ny anaranao. Tario indray angatao ny fanamasina hitarika anao any amin'izay lalana tokony alehanao. Za zany tena miteny fa raha ianao mieritreritra hoe tara be ianao dia misaoty eo am-pandriana ianao dia mikiropaka, dia lasa ianao fa sady mivovoly ianao no mivavaka misaotra anao Andriamanitra fa tratra nyity maraina ity. Na sady mihinan-kanina ianao dia eo ihany ianao sady vavaka mihinan-kanina maraina ny ataonao, nefa sady izay ianao vao sady mivavaka maraina misaotra anao fa tratra n'izao maraina izao dia misaotra ny amin'ny sakafo dia any. Dia za miteny ianao normal be raha mikorotana amin'ny fiainanao, normal be raha tsy manana fitsarana sy fiatanam-po ianao, satria mafy ange ny zavatra miandratsika ao anatin'ny tontolo andro. Ary Satana dia manao fomba rehetra amin'ny tena sy andravana asy ianao. Dia raha mbola ataontsika kitototak' izany ara-panahintsika, dia izany mahatonga antsika potika rava, izany mahatonga antsika efa misy zavatra efa tsapanao mihitsy hoe tena akaiky le vanim-bavaka raha vao azy eo le izy rehefa avy eo, satria tsy ampivavaka isika. Ny tenin'Andriamanitra foana marina hoe mifankazara amin'ny tsotoa ianao dia hiadana, ary izany neviny soa aminao. Mba tsy hitarantsika lava loatra ny amin'ny androany dia tonga dia hotohizantsika hoe firy avy ireo ora 12. Hojerevantsika aloha izay androany hoe firy avy ireo ora 12, dia aiza avy ireo ora tokony hivavahana ao anatin'ny andro. Ny andro aloha ny resantsika androany ao anatin'ireo 12 ireo.
zay nijerevantsika androany. Dia amin'ny fotoana manaraka tsika mijery hoe inona avy ny atao indray amin'ireo 2e heure ao anatiny 3e heure ao anatiny 4e heure dia 5e heure 6e heure 7e heure andro zany amin'ny fandarana manaraka zany hijery andreny atsipiriantsika ary tonga anao tena lehilahy mahery sy vehivavy mahery ary tonga anao tena olona mahaleo tena miaramila an' Jesosy ary tena mpandresy. Mila fantatrao reny, mila fantatrao reny olo reny. Mitotsika ao anatin'izay satria lasa nivelatra be tsika tao anatin'ilay première heure zay ohatrany hoe tsy androko ny teny an'ilay izy fa be da be mantsitsika ny manao atsirambina. Be da be anao mieritreritra hoe kamo ianao tonga zao fifidianana amin'ny lakamisy dia mba fifidianana aloha mba tsy maintsy tsy maninona amin'ny 6 avy amin'ny fo fa za miteny ianao raha zanak'Andriamanitra ianao ka ao anatina ady ianao indrindra tsy mety aminao zany grasy matinée zany. Tena tsy mety aminao zany grasy matinée zany satria ny mpanompo ny Satana dia miandry fotsiny ny anatanterahany andreo ozina sy ny zavatra rehetra nataony ho anao nandritra n'iny alina iny. Izy anie tsy matory koa mandritra ny alina izy manao fa satria anao zanak'Andriamanitra dia ny rainao mikarakara sy miaranao mandritra ny alina fa ianao matory fa ny tokony ataonao kosa rehefa mifoha dia manapotika andreo voamaraina. Jerevo tsara fa na Mosesy ara tamin'ny fony izy tany Egypta dia ifandahatra amin'ny Farao dia hoy izy Andriamanitra hoe mifoaza maraina koa ianao dia mandehana mifandahatra amin'ny Farao. Misy zavatra ilainao fo maraina rehefa anao zavatra goavana ohatr'ireny ianao. Misy zavatra ilainao fo maraina mba handijy ny maraina ianao mba hatonga hoe ho aty amin'ny faveuranao ny andro izay ho diavinao fa tsy izay tiany favalo sy ny sitrapon'ny favalonao no tanteraka eo amin'ny fiainanao. Jerytsika ny 2e heure. Ny 2e heure na ny ora faharoa dia manomboka dia amin'ny 9 dia ny ora fahatelo dia amin'ny 9, ny ora fahaefatra dia amin'ny 10, ny ora fahadimy dia amin'ny 1:12, ny ora fahaenina dia amin'ny 12, ny ora fahafito dia amin'ny 1 atoandro, ny ora fahavalo dia amin'ny 2, ny ora fahasivy dia amin'ny 3, ny ora fahafolo dia amin'ny 4, ny ora faha 1:12 ny ora faha 1:12 dia amin'ny 5:00 ary ny ora faha 12 dia amin'ny 9:00. Io zany le ora zay tenen'i Jesosy ao amin'ny Jauna voasoratra ao amin'ny Jauna 1:20 hoe tsy adiny 12 ve ny ora ao anatin'indray andro. Manomboka amin'ny 9 zany izy dia mitoy amin'ny 9, amin'ny 10, amin'ny 10, amin'ny 11 ka hatramin'ny 9:00 fa ny maraina dia manomboka amin'ny 5 sasany maraina ka hatramin'ny 7 maraina. Reo le ora adiny 12 izay voasoratra ao anatin'ny andro anankiray. Dia hijeritsika hoe amin'ny firy avy ireo ora izay tokony hivavahantsika satria ianao tsy hoe hivavaka dia hoe ireo ora rehetrarehetra ireo ny hivavahanao fa misy point hoe amin'ny retontsika no tokony hivavahana. Dia amin'ny manaraka tsika hijery hoe isaka an'ireo point ireo inona avy ny tokony atao, inona avy no thème, inona avy ny karazana vavaka tokony atao. Ao aorianan'izay tsika hijery hoe ohatra ny ahoana ny organisation ny ministère Lucifer par semaine satria ilaitsika ny mahafantatra ny organisation fahavalontsika, ilaitsika ny mahafantatra ny stratégie fahavalontsika ahafahantsika miditra ao anatin'ny combat spirituel, ahafahantsika mandresy. Raha te handresy ianao mila fantatranao ohatra ny ahoana fahavalonao, mila fantarinao ohatra ny ahoana stratégie ny fahavalonao. Ao aoriana kely tsika diditra ao anatin'izay ahafahanao hoe miorienté tsara ny vavakao hoe raha amin'izao ora zao zany kay dia zao kay zany ny fomba ataondry zareo any ambadika any, zao zany ny vavaka tokony ataoko. Satria ny tanjonao ao izy mantsy anao dia zao hoe
ahatonga anao kristianina mahery, ahatonga anao kristianina maleo tena, ahatonga anao kristianina tena ampiasain'Andriamanitra handravarava motika amin'ny fanjakan'ny Satana, ary tena hoe hamonjy fanahy maro ho ampiasain'Andriamanitra. Zay ny tena tanjony, zay ny tena tanjon'ny fandaharana, ahatonga anao aleo tena. De mila tena mianatra isika, mila tena mianatra isika, satria ny ten'Andriamanitra miteny hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Hijery amin'izay ary tsika zao amin'ireo ora reo hoe aiza ho aiza amin'ireo le voasoratra hoe impito isan'andro no ivavahako aminao. Raha andro aloha le izy impito isan'andro ty ao anatiny alina, fa le teboka 5 amin'ny andro aloha no jerevantsika androany. Ny voalohany ozy izy dia ao anatin'ny première heure, dia amin'ny 5 sasany maraina ka hatramin'ny 7 maraina. Zay ny première heure. De ny point faharoa zay tokony ivavahantsika indray de eo amin'ny 3e heure. Jereo tsara fa ao anaty baiboly ary io de miverimberina foana hoe ary amin'ny ora fahatelo. Io ora fahatelo zay lazain'ny baiboly miverimberina io de amin'ny 7 maraina io. Io zany ny anankiray, io zany point faharoa zay tokony ivavahantsika. Ho jerevantsika amin'ny fandarana manaraka hoe inona avy ny ao anatin'io. De ny ora, ny point fahatelo, teboka fahatelo, zay misy ny ora zay tokony ivavahantsika anankiray de ny amin'ny 6e heure. 6e heure ny fiteny anazy ao anaty baiboly, fa raha amin'ny fiainana tsotra andavanandro de amin'ny 12 atoandro, amin'ny mita tao vovonana. Io mita tao vovonana io koa ry havana de misy secret be da be, misy zavatra mitranga be da be. Raha vao io masoandro io no mahitsy eo, misy zavatra be da be mitranga ao ambadika an'io, zay ataon'ny fahavalo. Raha olona anisan'ny mandalo ady siny ianao de mila mianatra tsara an'izay. Fa Andriamanitra tsy niteniteny foana raha niteny hoe ny volana tsy hampaninina anao, ny masoandro tsy hampaninina anao noho ny andro, na ny kintana mambolana noho ny alina. Misy zavatra ataon'io masoandro io, ny fanapanany amin'ny asirano mampiasa an'ireo masoandro sy kintana mambolana ireo. Zay mahatonga ny tenin'ny mpanao salamo ny teny hoe ny fandringanana mandeha amin'ny mita tao vovonana. Misy zavatra mitranga amin'ireny. Mbola ho jerevantsika tsirairay ireo fandarana manaraka, de naratsika hoe inona vavaka tokony atao. Telo zay première heure amin'ny 5 sasany hatramin'ny 7, 2e heure amin'ny 20, 3e heure azafady 2e heure amin'ny 6, 3e heure amin'ny 12 atoandro, de ny 4e heure amin'ny 3 de 5e heure amin'ny 9. Ty amin'ny 3 ty zao jerevo tsara fa miverina foana io ao anaty baiboly koa. Amin'ny 3 eo le ohatrany hoe tiako zaraina antsika vetivety fa mbola hidirantsika tsipiriana eo manaraka. Io le amin'ny 3 io eo ny manomboka tokony hanandratra an'Andriamanitra tsika, manomboka efa hifarana ny tontolo andro. Eo anatin'io zany le fotoana ny fanatitra arivo, araka ny baiboly, na ny amin'ny testameta taloha na ny amin'ny testameta vaovao. Ohatr'izany le Elia le efa niteneniko teo nataon'ny Elia ny fomba rehetra napitatra an'le resaka ny fandirany tamin'ny mpaminany Bala, mba tonga hoe tafiditra ao anatin'ny ora io izy no miditra manao ny fanatitrany. Fa inona ny valiny? Tonga de nilatsaka ny afin'i Jehova. Namaly Andriamanitra satria efa rendez-vous tamin'Andriamanitra io. Efa rendez-vous, efa ny fanarana tamin'Andriamanitra io, ary misy ny fanatrehan'Andriamanitra. De jerevo koa fa Jesosy koa ny ohatr'izany.
jereo tsara vakio ny tantara zafady tamin'ny fotoana izay nanomboana an' Jesosy fa tena voasoratra mihitsy hoe ary tamin'ny ora fahaenina ozy izy ka hatramin'ny ora fahasivy zany hoe nanomboka tamin'ny 12 ka hatramin'ny 3 dia nisy zavatra be da be nitranga tamin'ny fotoana nanomboana an' Jesosy fa rehefa tamin'ny 3 izy teo amin'izay izy nanomboka ny antsoantso farany iny izy dia nanolotra ny fanahiny satria ao anatin'io ora io le ora fanaovana fanatitra hariva, ny maraina fanaovana fanatitra maray, fanaovana fanatim-piderana, fisaorana an'Andriamanitra, fametrahana ny zavatra rehetra, famitena ny asan'ny devoly, fandidiana ny maraina, fandraisana hery entina miatrika ny tontolo andro, fa eo amin'ny hariva io kosa fanatitra hariva, fisaorana an'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra rehetra, ary ao anatin'io no ankasitrahan'Andriamanitra antsika. Zay point anankidimy zay zany raha ny andro zay aloha le 5 ao anatin'le hoe impito isan'andro no ivavahako aminao, fa ny anankiroa alina dia andro alina. Mbola ho jerevantsika io amin'ny fandarana manaraka, fa raha ny androany aloha dia izay no ataontsika. Somary fohifohy ny fotoana satria efa alina dia alina misy anay amin'izao fotoana izao zahay aty Madagasikara, kanefa mino aho hoe mbola angetaheta ianao anaraka ny toyny satria tena inoko fa tena hanampy antsika, inoko fa tena hoe hanokatra zava-baovao amin'ny fiainam-panahintsika indray ny fahafantarana ny zavatra tahaka itony. Dia amin'ny manaraka antsika mijery ny toyny hoe inona avy ny atao ao anatin' reto ora tsirairay avy reto, inona avy ny importance an'ireo ora tsirairay avy reto dia hijery koa tsika hoe amfiry le ora zay tokony hivavahana amin'ny alina, dia olona ohatra ny ahoana sy ka inona ny tena tokony ilana anazy. Mety efa fantapantatsika ihany le izy mety mbola misy tsy mahafantatra ihany koa fa ny zava-dehibe dia izao hoe mampianatra zavatra vaovao foana antsika foana Andriamanitra mba tonga antsika tena hoe hitombo fahalalana ao anatin'izay. Zay ny fandarantsika mandroany azafady mba hatonga antsika tsy ho very ao anatin'le izy dia izao tahaka ny famantaranandro le izy. Raha mandray famantaranandro ianao dia misy le ary ambony amin'ny 9, dia eto ambany amin'ny 12, dia eto amin'ny 3, dia eto amin'ny 5, dia akoatran'le hoe première heure amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 maraina, dia ny deuxième heure amin'ny 6, dia ny troisième heure amin'ny 12, dia ny tsy hoe troisième heure tiako tenenina fa troisième point, dia quatrième point amin'ny 3:00, dia ny 5e point amin'ny 9:00. Reny le trasy amin'ny famantaranandro anankiefatra reny zany dia miampy an'le première heure amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 maraina. Iny fotsiny zany no tadidinao dia tsapanao le izy. Jerefo tsara fa misy karazana finoana hafa, finoana ny atsokana azy satria tsika zao mpino kristianina fa tsy anaram-piangonana fa finoana ny resahako, fa zareo koa tena manaraka an'ireny adi-pahamatarana reny, ary na aiza misy azy, na dia ataoko hoe andeha zao hiantsena dia saika andeha hividy zavatra ao le mpivarotra dia nidiny vetivety hoe fa maninona hoe atao maniditra trano nga hitsady, mbola hivavaka patron anay hozy izy, fa na misy inona dia tsy maintsy mivavaka ry zareo. Fa za dia anisan'ny olona tena hoe nanandrana an'ireo ora reo dia tena tsapako hoe nisy fandresena, nisy dingana be da be nandrosoko tao anatin'izay, ary tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra ihany. Zaraiko amintsika le izy raha mety aminao dia tena hoe ampiaro dia arao, fa mino aho fa tena hoe hanampy anao le izy. Zay ny fandarantsika androany isaorana antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany isaorana lehibe Andriamanitra na amin'ny fotoanantsika androany mametraka feno
ny zavatra rehetra ny toy ny fotoana manaraka sika dia hiditra lalina bebe kokoa dia ao anatin'izay tsika sady mety hitohy hivavaka noho ny amin'ireo zavatra rehetra ireo dia hiditra ao anatin'ireo semaine koa ministèrany losifera sy ao anatin'ny semaine ahafahantsika miorienté ny thème de prière antsika ny lohahevitra ny vavaka izay tokony ataontsika isan'andro ao anatin'ny herinandro ao anatin'ireo ora ireo satria misy zavatra sy ataon'ny zareo any ambadika mino aho fa ny tompo ampandresy anao ny tompo hanokatra lalana ao anao ny tompo anome anao fahendrena sy fahazavan-tsaina ahatonga anao tena kristianina mahery kristianina ary-mandresy kristianina tsy azo ahozongozonina izany ianao satria mahery ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao be ny momba anao noho ny amin'izao tontolo izao ary fanjakana tsy azo amporonany ao anatinao voninahitra ao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra mankasitraka antsika rehetra nahatratra ny farany manona ny fiadanany tompo ho aminao ny amin'ny tokantranonao ny amin'ny ankonanao ary Jehovah Andriamanitra hitany ny asany tananao sy mombanao rehetra mba ho voninahitran'Andriamanitra dia izay no izy fa dia mametraka veloma finaritra veloma tompoko.